atolotranao amin'ity herinandro ity ilay vadiny raiko tantara mitohy ny radio Madagasikara 20 taona nosoratan'ny Saholimalala rabarimanantsoa nolalaoviny ulick, clara, niony, Saholimalala. Mpandray feo Joary setra randre tsara fara, mpanatontosa ulick andriamanantena. Tena tara be marina zany raha misy taxi be mijanona fa dia mandalo dia lasa efa tena hipoka daholo koa izy menakaviko. Inona reno ataoko hoe ny andro dia efa mialina ihany, marina tsy mitebotebo izay neny sa ve andeha amin'izay mijanona ny akaikaiky any dia mandeha tongotra rehefa any mandrapatonga ny trano. Mety ka tena lavitra loatra sady mangina be koa ny arabe. Ny olona ty efa saika tapitra lasa daholo, za sisa taveleto. Ny taxi be mody any aminay koa mo tsy mba misy safidy fa dia ray ihany. Tena efa mivalo alina zao. Vony andao fanja misotra betsaka mikara dia apetraka eto fa lalana ihany iny. Tena misotra kiry fanja. Raha tsy nisy anareo dia teo ka tavela teo. Manao ana tompoko. Bonjour mademoiselle. Ay, izy kiry vony ndretsa. Ary izy ndray ndretsa ry vony. Faly mahafantatra ny vony. Za koa toraka izany tompoko. Azagaky ndretsa fa mpianatra sekolalady be ny vony dia mandeha ho azy ny azy ny tompoko Ay isy fanazana kosa izany ka maninona moa eno fanja koa dia mahay milazo eo. Mitovy tady tokanga kosa nenareo zany fa izaky ndretsinitry fanja so dia ndry manko misy toetra izay sponsor kirendry vony sponsor ahoana indray ndry ho aza dia endry be ohatra ny fa mba manarary evy amin'izay zany afaka tsy haiko. Raha azoko izany dia sady miaraka amin'ny tokondry miaraka amin'izato ndretsa sponsor sa ay vendry ity mba lalitsaina ohatr'izany ihany mifaliry zatovy dia mbola tanora moa tsy zany ve moa sekolalady ianaranareo ianarantsika hoe eny ndry moa tatoato izay tsy hitatsony asa varina mitady sponsor angamba nahoana loatra re zay indray raha be moral aiza moa ny ankizy rehetra tsy hitsoaka rehefa mahita anareo mba misy fotoana tsy eritreretana baiboly ihany indraindray ry kala fotoana hitadiavana sponsor ve olona ny nandro amin'ny moral sekolalady mba atao ampy ndray mandeha isan-kerinandro sa moa izany vavandriry fanja ny andro alahady aza tsy haindritsongoka hoe ary avy adeo aloha ndresaka ry vony inona kiny ataoko fa misy inona ny amindretsy sponsor matanjaka be reny ve dia hiteraka olana ao andry izay indrindra ny mampisy ny olana ko ndry koa izy angekika tena mitady hiditra lalina be nefa za hitokony ihany tiako indry sarinamako mahantra fantary fa manjavina ny sponsor raha tsy misy ny échange de service ao fanja ka le échange mihitsy any aky manahirana ny lohako ry vony fa one tsy mifandanjaka sa mifanambaka ny olona rehefa sahirana ka mbola manahany ihany koa ry vony sa mandatsa ve nareo zao lazaiko andriry fanja inona indray safidy io vavakisoa misiraka dia nao ihany ny oerany hohanina sa ajanona tsy misy afaka manakana izay tiandry atao ange fa zao ihany indriny tsy maintsy mizaka ny vokany
efa voatitra ve le taratasy omena amin'ny pastera ry vony ka tsy tara be kosa ve neny fa raha ohatra ka hoe zao vao manontany an'izany ny arivan'le nanomezany ny ahiny ihany dia efa voarainy ay ndry fa ndeha voaka angany izany voatonga ako nisy olona mivonjeko izay dia vetivety ihany efa tsy naritrela ny resaka ay ve neny ono inona marina moa no tena atao hoe fitiavany efa nisy nitory tamindrianga sa zany ve moa oferana fa ny tsy fahafantarako azy no mbola tsy esako loha amin'izany so efa kenda voadony ranotrako ka raha mba misy ranotra manavitra moa ka ninona mikenda rery eo no mampalahelo eny vazivazy zany anaka fa tena tsara ny fahasahinao manontany satria na dia tsy mbola tafiditra azy ianao dia efa mahay mametraka sahady ny asarobidiny neny fa nahoana mitomany neny sa tsy mety nametrako an'ilay fanontaniana tsy zany mihitsika aleo manaraka ary tsy fotoana izany koa angamba tsy anaka mampatsiaro azy zavatra be dehibe raha vo iresaka fitiavana zavatra ratsy ravaza tsara angamba sady tsy tsara ny tsy ratsy fa mampalahelo matomtomany otrany io neny io fo vinavinanao tokoa anaka zay zany tsy ilazany neny amiko hatramin'izao hoe izany draiko tsy mandany tsy ilaza aminao kosa aloha ary vony misy fotoana ny daholo fotsiny zavatra rehetra sady tsy hitako koa anie zay antony tsy maintsy hafantaranao azy diso kosa neny ka nandritra izay 12 taona izay very vony tsy nieritreritra nitady antsika mianaka akory izy ka inona mono dia hiasan-doha aminy tsy izay azo antsika ve ny tokony ho banjininy izay koa mono efa nataoko hatramin'izay marina ka no zandra neny ny lalana tsara ny tezaniny hatramin'izay dia nahatsapako fa sady naka ny toerany ray neny no nitaiza maneny aneny koa hitako hoe tsy dia mibolisatra loatra na dia malama aza ny lalana indrindra ao anatin'izao fahatanorano izao ny fanakinana ny fiainana amin'ny finoana amin'andriamanitra anaka no hanojiro manazava ny lalantsika fa raha tsy teo izy ny tatana sy ny aro dia angamba tsy toy izao tsika mianaka ifanjery neny alofa ho vahako eny ary mandrosoa manao an'izato izy manao anakiry vony manao onatra matora oly tsara fa misaotra anaka ianao zao ny tohotriny tsy metimety eno to maimaina atsatra zany tsy salama okarery mama vony ndry ohatry fantsa fa famisininy aleo aloha izy analany fondry vony tsy misy hitaraina no matoa nankaty aminao izy mitomany anaka ary tsay izay mavesatra fa mana maivana ny fonao zany vony namako ndry be voka nge be voka kia indrisy ry fantsa sahady ve voninkazo mbola vo mamono dia alazo sahady dia ahoanareo itoky nefa ne dia tia ny fanjery itoky sa itoko ve ny rainy to tsy mino aka mety ho ny sponsor angamba izy koa moa tsy mety laza fa mbola sadaikatra be ngany aleo aloha tony tsara dia anontaniana amin'ny antsipiriany dia ahoana kosa moa ny fomba nampiko azy raha tsy fantatra mazava izay tena marina dia inona tokoa nefa moa izany zao no ataoko hanampiko azy zao ny fanadina ny ty efa akaiky ny tena be voka marina raha mba misy fantoka amin'ny fianarana ntsony ny saina ahoana no ataonao ry vony sarotra anay zao zava-mitranga ilan'ny fanjafanampiana aminao zao dia tsy mbola haiko izay ataoko roneny fa miandro izay tenao fanazavany aloha dia ho teo
avy aloha aloha tontsara izy araka ny teniny teo dia mba ahoana aloha izy ny reniny amin'izao e ka ny reniny ange efa tsy hotsony zany a mitadany ihany sisa mba namana nefa zareo somary manana fiainana hafahafa tsy haiko izay dia samy manao izay mahametimety azy ny tsirairay lalina izany izay tokoa no atao hoe fiainana nanaona kokoa izay efa tony tsara afaka miresaka enaka misaotra kirifony a loza nge nasainydretsana lanana ilay zazy dia efa natao izy any ake no nitondra tany amin'ny dokotera fantany a ka tsy fantatro fa reraka loatra angamba dia tsy haiko hoe ino ty loza lasaindriry fanja fa azoninona loatra nareo e tena lehilahy tsy vanina le ndretsana roa ay aza tao an'izany kosaka izy fa ahoana mihitsy e tsy azoko tsony ka soa ihany angeka iny nanalana an'ilay zazy ty ange ndretsy e navelandrery teo raha toa ka fatany fa hoe mananjanaka raha toa ka taka an'ireny bandy tsy te halala ireny izy izao misy ny olana dia mba miaraka mamany olana zahay efa mifanarahana zany nenareo sa hoe ahoana fa ngamo dia hita hoe mifanarahana hony fa izay koa ange mifankaty e dia ahoana zany tokoka ka izy ary nefa miaraka amin'ny loviniko tratra manko izay sindretsa tamin'ilay tandrily avy nametraka andrily ariva be iny dia vita teo fiainanare zany re olona marina ka inonary moa zany zao nataoko anampianandry tsy misy tsony ange mba mijanona ty makaina fotsiny angamba dia izay ay misaotra aloha aky fa tsy nanary amihitsy ndria ny tena ilako fanampiana amindry zao dia izao fantatra vadindretsa manko ny fiarahanay fantany koa hoe nanala zaza ndry fa angah efa manambady le ndretsa tena midikizo mihitsy any ndry zandry fanjy ay aza maika aky fa zay ray izay ny tompony farany na mivadiny na za zanaky ndretsa lamatoa aza ange asa zandriko kely foana angamba andraikiaky fa nidirany jelozinina loatra ty fanjy ampisaraka sy anakorotana tokantran'olona zany oka kosa aloha azava tsy misy miala mainy zany eto zangana ny arianydretsa fa mifankaty zay dia izay mifankaty izay dia izay morery zato filazandry azy fa ahoana aloha nahafantarany vadindretsany zay hoe fiarahana roa sy indrina nalazazy zany dia tsy fantatro aky fa dia izy mivady ny araka tamin'ilay zanalahy mihitsy any tonga tany an-trano e nandeha nitondra tany amin'ny dokotera nanalazazy izany hoe izay tsindretsa zany no nanao azy tamin'ny voalohany dia kanjo nisy problème dia tsy maintsy voatery nitady atany an-trano ry zareo ny araka tamin'ny dokotera dia natsiaro andry mihitsy efa mivavaka angeky ilay vadindretsy e orfanja inona tsy manentsika ny eritreritrindre daholo ve zany fa zany efa naninony zao mangala badin'olo zao ka inona indray tsy nangalatra kosa fa nahita ry vony tsy zange nitady andretsa fa fitiavana ny nampiona anay ilay vadiny raiko tantara mitoy ny radio Madagasikara 20 taona nosoratan'ny Saholimalala rabarimanantsoa nolalaoviny ulick, clara, niony, Saholimalala mpandray feo joary setra randre tsara fara mpanatontosa ulick andriamanantena mbola hitohy